Fanomerabantsika tsy ry avindray tratra ity alatsinainy maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro indray ankehitriny dia nafahantsika mandray ny fahasoavany ary nafahantsika ihany koa mandeha ampinoana miaraka aminy. Aloha indirantsika namofona inan'io dia hivavakisika. Io Tompon'Andriamanitra eo mbola veampisaoranao izahay ny amin'ny tombontsoa izay omenao anain'io dia ny teninao izany ampaherezo hatrany izahay ary aokany ianao no fototra hijoroan'ny finoanay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha dia mofinainantsika androany dia manao ataovy mahaliana ny fotoam-bavaka. Nalaina amin'ny Salamo 1:5 manao hoe no hamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay, Jehovah-Andriamanitra. Tsy misy azo ampitahina aminao raha tiako ambara sy holazainy ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Amen. Tokony ho beazina ny zanakitsika mba halemfana hihevitra ny hafa, handefitra, mora lahatra ary ambonin'ny zavatra rehetra ihany koa, hanaja ny zava-panahy sy hatsaro ny lanjan'ny fitakian'Andriamanitra. Tokony ampianarina hanaja ny fotoam-bavaka izy ireo ary tokony asaina ifomaraina mba hanatrika ny fotoam-pivavahana ho an'ny mpianakavy. Tokony hitarika ny fanompoam-pivavahana amin'ny maraina sy amin'ny hariva ny ray mpianakaviana izay mpisorony ankohonana. Tsy misy antony tokony tsy hahatonga an'izany ho fahazarana mahaliana sy mahafaly indrindra amin'ny fiainan'ny ankohonana ary tsy homem-boninahitra Andriamanitra rehefa atao mamona aminaina sy mahasorena izy ireny. Aoka hifohy nefa mafana ny fotoan'ny fotoam-pivavahan'ny mpianakavy. Rehefa lava manko ny toko vakiana sy hazavaina dia lasa lavareny ary lasa manjeraka ny fotoam-pivavahana sarobidy ka mahatsiaro maivana ny rehetra rehefa vita izany. Mifidiana ampahany amin'ny soratra masina izay mahaliana sy mora takarany. Andininy vitsy dia ho ampy hanomezana lesona izay ho alalinina sy ampiarina mandritra ny tontolo andro. Farafahakeliny misy andininy vitsivitsy amin'ny hira mavitribitrika iraina fa tokony ho fohy dia mivantana ny vavaka izay atao. Tsy tokony hivavaka momba ny zavatra rehetra ny olona izay mitarika mivavaka izany fa tokony haneho ilay zavatra tena ilaina amin'ny teny tsotra sy hiteran'Andriamanitra amin'ny fisaorana. Ry rahalahy sy anam-pavisa ny miankina betsaka amin'ny fampiasantsika ny raha fivavahana ny hahatonga ny fitiavana madinika ny Baiboly ho taitra sy hahery. Ireo fotoam-pivavahana maraina sy hariva no tokony ho mamy indrindra sy manampy indrindra ao anatin'ny tontolo andro. Aoka ho fantatra tsara fa ao anatin'ireo ora ireo dia tsy tokony hisy fisainana feno ahihana fa aratsiana tafiditra fa ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia mivory mba hiona amin'i Jesosy, mba hanasa azy ireo ihany koa ny anjely mba handroso ao tokantranony, manampy ny ankizy oliana ny famelana azy tsy indraindray safidy vaky-teny atao ary arakaraka ny mahaliana azy dia eo ihany koa ny toerany tenin'Andriamanitra hitsimoka ao am-pony mba ahafahany manana fototra tsara dia Jesosy Kristy irery ihany. Vavakitsika, sotroanao izay tompony amin'izany toromarika izany. Ina indrindra ny mpianakavy tsirairay avy izay maheno izao fandaharana izao hatsapa tokoa ny hanibehan'ny fotoam-bavaka eo anivon'ny tokantranony dia mangataka ny fanahinao masina izay mba hitaona azy ireo hanao an'izany manomboka an'io ary hanao an'izany ampahalianana mba ho tonga ny tsirairay azoto handray ny teninao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro